Record FM mandolitra anao. Iandrangotra. Nosoratandrakotoary malala toky mamiaina na anatsiorako FT. Ary mampionona. Larakotoary soa. Ilaina zoto. Naomi. Rahalala. Ary liva no anymy aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Azafady ry vahoaka isany a. Voalohany dia misaotra ny tompontsika satria mbola meny tombonandro ka tafahoana eto. Fa ny tafahoana aminao ireo vahoaka na mbo mampanga koa ny tenako. Natao ny anarako. Mpitandrina vaovao solo ny rabekoto mpitandrina teo aloha izay efa nodimandry a. Eny e, mbola ifakazatra miandalana eny tsika fa manantena antsika hatrany aho hoe aza atao sanatria hoe angotanana fotsiny fiangonana antsika io fa mila antsika hivavaka sy mba hampandroso azy. Zay nga many anjara fitenenako fa dia faly tokoa moa zany hiara-monina amintsika eto izay mianakavy kely. Araka izany vahoaka dia nahazo mpitandrina vaovao indray izany sika ka faly mandray anao koa ny poniny eto ambony ampanga ary nga mpitandrina. Natao moa izy teo. Zany moa no komisera rasa taminy mifeny filaminana eto ambony ampanga izay tanàna lavitra andrina ka tsy misy afa-tsy za dia polisy roa no mifanotrona amiko aty. Kosa reto mipetraka anilako reto kosa no maîtresse Vero sy Rasazy Mialy. Aleo angamba mba mandray fitenenina kely nareo izy roa vavy. Komisera koa. Eny e, efa izay voalaza teo izay moa zany ry ngampitandrina momba. Efa eo amin'ny 10 taona teo aho zay no niasa sy ny andraikitra amin'ny fitsaboana teto. Azo lazainao efa valivotaka e. Enao vahiny zao mbola mila mizatra kely amin'ny fiarahamonina aty. Izaho kosa ny maîtresse Vero araka ilay fanambaran'ny komisera teo. Dia faly mandray anao koa ary manantena fa hitondra fiovana aty aminay. Hoe, aty amintsika moa zany mba hitondra fiovana ny fahatongavanao aty. Saika ohatra mifono fako finasy mampatahotra zany daholo koa ny tenyreto olona rehetra zany ka anova hono dia mila mizatra fa misy inona marina reto e. Mila mifanerasera amin'ny zareo reto aho zany. Eny fa na dia ny ray aminy any aza mba halalako ny zava-ponoson'ireo tenyreo. Madame Vero, tsy tazako mivavaka tao am-piangonana maly alahady. Fa ahoana? Ahoana moa ilazanao fa tsy tao a? Manara-maso fotsiny angany asa ataonao rehefa ao am-piangonana ka. Manara-maso noho ny rehetra andrasana mihitsy ka. Zay no nanamariako fa anisan'ireo tsy tao ambaly ianao. Dia mahita anao androany dia tia nytany ny antony. Fa iny marina ianao zany pastera ka. Fa ahoana e? Tsy dia hoe nisafidy ny angitsy akory ny ondrinao saingy maro loatra ny ondry maherisetra sy mifanoto am-pitoerana ao ambala. Dia aleo ny kely salosana toanay ny felany any. Zany moa izy io. Zany akory tsy midika fa hoe mandana amin'ny mandika ny tanjon'ny piomby fa kosa misoroka mba tsy ho ararotin'ireo mahay mamitaka ny fahalemena. Fahalemena? Moa ve tsy hanafana an'izany fahalemena zany Madame Vero nantony nanasiana avana amin'ny fiangonana? Azafady aloha mefa atao tsy ny ambama akory ianao no laza hoe fahalemena. Ka tsy ilay fahalemena ao an-tsainao anie ny tiako ambara fa ny fahalemem-panahy e. Lazaiko mazava aminao fa tsy natao hitoeran'ny olona malemy fanahy mihitsy io fiangonana io raha izay no mahalaza azy. Tsy azoko. Fa inona mahatonga anao miteny azy zany e? Tiako ny mampafantatra anao sy mampiomana anao dia n'izao pastera. Fa resaka mosavy no nahafaty any mpitandrina teo alohanao. Zany? Mbola ho hitanao koa fa saika ny ankabeazan'ny olona mivavaka ao dia mbola mifikitra sy mankamamy ny resaka fanompo-tsampy avokoa. Tsy hoe sanatria akory mitsara pastera fa zany indrindra ny tsy dia aroaroko amin'ny zareo raha vao resaka hoe ara-panahy no resahana. Tena mbola vahiny moa ka tsy dia mbola voatsikaritra loatra ireo voalazanao ireo. Saingy tokony hipetrako modely kosa nefa ianao amin'izany tranga misy zany. Ataon'olona ahoana moa ny alala raha tsy misy mipetraka ho fahazavana hampianatra azy ireo e? Ka vahiny toanao koa no nahatongavako teto ambony ampanga pastera. Ary efa niezaka mafy nitaizan'ny olona sy nampianatra azy ireo ny tokony atao ankoatra ny fampianarana ataoko any an-tsekoly. Saingy niraisiny zareo fahavalo tena hoe niraisiny fahavalo raha vao manohitoina ny finoana efa niainany teo aloha. Dia mba hamitranako ny fihavanana sy mba hitandroko ny aiko dia naleoko mangina. Aleoko koa mba tsy dia miresaka tsony fa aleo samy masina taniny.
misy zavatra tsy dia mazava amiko loatra eto zany mihitsy angamba no nahatonga ny anaran'ity tanàna ty hoe Mbomepanga. Dia fampepanga sy mifanenjika am-toerana eto moa zany mimpononako. Na izany na tsy zany tsy masakana ny tanjona tiako hotratrarina ty zany Commissaire Rasata mandrainao tompoko. Ahoana tsara voaray fa aniraka ny ekipako azy zao hijery fotony zava-misy fa ty olona manaraka indray ty misy milaza iny akitsikitsika ty. Miosondra tanteraka hono ny vatan'le olona raha ny filazany teo aleoloha iantsonydra lahy hoe ndeha hampandrehandrasa azy ko fa mila azy mpitsaboko manko zany mba izany zava-misy sy ny mety ho nahatonga ny losa. Allo zao dia zao nareo rolahy dia makina kitsitsika fa misy faty olona hita eny. Ataovy tsara ny fanadihadiana dia manantena aloha ranom-baovao avy aminareo rehefa amin'ny fiverenanareo aty ampiasana. Tapitra. Allo Rasazy, mila makina kitsikitsika ianao zao fa misy fatin'olona tazany fokon'olona hony eny. Efa lasa eny ny ekipako fa ianao sisa andrasana ka. Tapitra. Mantatro amin'izay zao ny marina fa tena maty ny reniko. Fa izany namono azy. Ay sisy fahovelomoko. Tompo, raha mba mety aminao dia sory aho zao kapoka mangidy zao re. Oka nefa ny anao no atao fa tsy nia. Iza mirisa namonao mamanay? Iza wa? Iza fa izara vaovao mahafaloany zany olo zany Iza wa? Aza manao azy makararo mifoko eo Sa mila délivrance zay vao iteny. Razo ngalako baiboly ary. Iza koa ary ty adala vaovao mifazavaza sy miretirety eraky ny tseny ty. Ary androa mihitsy avy nahita azy ty nefa ne dia bikan'olona ambony sy tsy oroninenina mihitsy raha zao fitafiny sy endriny sao tena adala tokoa ve sa mody mitapy. Dray marina to ty manantona ty le adala marina. Aza hitako ka isan'ireny adalam-pamon'olo reny ty ka tsy zay voaloza matahotra marina. Kiala Rasazy kely mba voay kely hoe ny reniko fa nafeninao anatiny io kitapinao io tsy misy azany re aty amiko leo ary fa toriko filazany tsara ianao dia amin'izay tsy mandainga atsony sa hoe melainao dia makoto fa etsoko polisy eo ianao ontsoko zanga namomonao mamanay ary mety tsy tena reny adala be reny angambo ty fa tratra ny ary raha tsaina be loatra na le atao hoe stress. Mety hoe vao maty vao aingana angamba amin'ny mamany ataony ambetsin-dresaka dia zay ny antony. Iary vavatsika madama ao ary tompo itorony teninao ty adalanao ty mba hampamenatra an'ireo endry ka ome fo mangoraka izy ireo ka moka ny reniko avy hatrany raha vatany vao mareny teninao. Amen. Tena adala vafa mihitsy ty ka mahay mivavaka sy manana teny mifony zava-dalina ihany izy na dia hita aza hoe tsy mitombina izay ambarana. Za koa ty dia tanteraka amin'ny hoe famaly amin'ny adala eto fotsiny ka aleo andeha dia nizy mbola somokotra mamadibadika an'iny baiboly eny an-tanany iny ary mbola vaovao be mihitsy anke izany baiboliny izany so dia mba olon-dratsy manao mody adala ary ty. Aleo andeha ka. Madame tolasy ianao taraiky anaty kitapinao any aneo any reniko
tsy maintsy dadiaviko sy vongariko hatrany an-tranonao any ianao. Tsy avelako raha tsy mandray ny filazany tsara anay sy mama. Azafady indrindra raha matora sazy fa tsy maintsy manao ny fanadihadiana aminao a satria raha ny loha ranom-bo vaovao ray dia vehivavy voavy niteraka teny amin'ny toeram-pitsaboana ao no nisy namono teny an-tampona kitsikitsika iny. Ono inona ny fanamariana tsikaritra ao raha ny zany razana ianao? Tranga somary hafahafa ihany no hita teny Andriama komisera. Tsy tokony fanambaran'izy ireo lahinao ihany ve ny fanadihadiana teny sy ny zavatra mety ho hitany. Nomba le diandrangotra ve? Diandrangotra 10 teo amin'ny fanitsy ny fony. Zay vao marina fa lasa lalina ka nahazo ny ila fony avika na afaty azy avy hatrany. Ireo rehetra voalazanao ireo no zavan'seho teny tompoko. Ary tsy misy lainga akory izany fa zava-marina tsy hitako izay ambarako ohatran'izay. Tsy nilaza kosa ny aho hoe lainga ireo rasasy fa ny tena tiako anontaniana dia ity misy olana angano fifandraisanareo nandritra ny fotoana niterahan'ilay vehivavy maty teny amin'ny toeram-pitsaboana ndraiky etanao. Fotoana firiana ihany koa no nijanonany teny. To miahiahanay mpitsabo olon-dratsy izy amin'ny fanontanianao izany komisery. Tsoroko aminao anefa fa natao hitsabo izahay fa sanatria akory. Rasazy le fanontaniako teo aloha valiana fa aza manadio tena sady ianao e. No hoe mipangana mpitsabo fanadihadiana ty atao ty. Ka na dia ny tena nay samy mpitandro filaminana aza dia tsy afaka ny fampatoky mihitsy amin'ny tranga toy izao. Noho izany tsy maintsy mametraka ny fanahiana amin'ny olon-drehetra izay izao. Ka tsy hitako intsony anie komisera izay akoatran'izay e. Ny fifandraisako amin'ny marary rehetra eto amin'ny toeram-pitsaboana dia tsy asiako tombo sy aly izany fa samy raisiko ampitiavana avokoa ny olona rehetra. Asako iza moa ny mahalalana sy mahary malaindaina fandovola ohatra ny tsy salama sy ireo mila vonjy dia vononay amin'ny fomba feno abibiana izay tsy mahalo vola. Mba sanatra avy kosa komisera fa sota fa ohatra ny eritreritra ao Ny eritreritra mbola ato tsara fa ny anao no mivoaka lavitra loatra Rasazy so dia nisy fifandraisana tsy teny lamina loatra ho ato aminao teo aminareo sy ireo fianakavian'ny mpiteraka. Enona tsy nivaly teny andrasako amin'izay nge. Ka efa namaly anao kosa teo Andriamatoa komisera fa tsy misy olana ary tsy hisy olana izany raha ny amin'izany no anontanianao. Bon, voaray daholo aloha izay voalaza izay. Toa lasa tsy mifakahazo eto koa ny resaka ka aleo amin'ny fotoana manaraka toizana. Ianao raha teo-pitsabo ekina ny aim-bahoaka ka dala alofon'izao ny asanao dia mampiatsanao ihany ary rehefa misy ny ilananao e. Izay izany komisera. Angatadalana amin'izay angamba aloha. Efa natao an'ny rehetra ny lalana Rasazy tsy mila angatahana izany fa efa samy tompony ndeza tsy izy ary. Mandra-piona komisera. Ramse kely naty matsy. Naona nareo? Nahoana? Dia avy mamanay fa voasoratra hoe izay manafina ny fahotany nge tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy kosa no azo ny famindrapo e. Izay dia vendramsefa tsy haiko atrany. Bolana valo amby roapolo. Andiny fa telo amby folo. Nazao marina? Miala ianao tovolahy fa tsy zakely ny ananianao eo sady ny soratra masina koa aza ivazivaziny sy toy izany fa tsy mety. Andray kosa. Ka mamanay aneka tsy nanaovany zala vazivazy fa tonga dia volony avy hatrany. Nefa nafenao anaty baibolinao ao izy fa ny anany ety jereo jereo fa tsisy ato jerena avy se. Ay koa ny tovolahy tsy salama saina tsara ty miresaka amiko tiako. Nefa dia ahoana no nahaizany tsy anjery an'ilay voasoratra tao amin'ny ohabolana 720 teo. Ay tsy misy diso. Izy koa jereny ivelany toa mba olona mihaja ihany sady na le baiboliny azany mahagaga fa mbola vaovao be dia nadala ary vetisa mody ataly Varina ndray dadapasy iraka aloha ny anarako. Iraka fa ao ane dia eto amin'ity tananao mihitsy no hitako ny fatin'ny mamako. Ahoana koa ary ny nalalany pastera? Misy ora ianao ry adala ty fa aza mitangozina amin'ny tanako eo sady pastera koa fa tsy vingavingainao amin'izany dadapasy zany. Pastera
Pastera uno da Paster mahampimebe dia aiza zany pastrisinao leo andefa tanteraka koa ty le hoe mifamaly amin'le dalako mahatany fotoana tsy misy antony eto nefa dia mahatalanjona mihitsy le fahaizany soratra masina mety efa mponina ela teto ambony apanga koa angamba izy matoa mahalala hoe pastera le mamonjy fotiana fa zany koa ve dia ampiasa saina eto fa misy inona ary ny tsy misy tamingana mpianatra miverina ato an-dakilasy na ray ary nefa dia efa tokony ho 10 minitra izay no niverenana ao aorian'ny fakana rivotra tsy azoko koa hoe inona ny nahazo any io ela ihany na ampianarako teto fa tsy mbola tratran'izany hoe resy tory teto ambony latabatra teto namaky boky sy nanomana lesona ataony ariva dia navezatra be ny odomazoko dia izay nitsaroko farany dia izao avotaitra dia naloza koa zany aza hitako ka natazana natory ny mpianatra dia lasa namonjy fodiana daholo rekako aza hitako ane zany aleo aloha andeha hijery ihany hoe aiza ny ankizy aleo mihitsy hijery ny zava-misy ihany ka trany hafahafa izy zany tsy mahita ankizy mihitsy aiza ary andraso aloha ozy ary iny ty pititra mitate eto ambozaka ity Andriamanitro to misy atrery andraso hijerena oy ary miamatetika be izy zany andraso androso ihany hoe ohatray marina inona rety hitako ty rery tompony ambony ao feno ny bozaka manerana ny tokotany andrekako ny vody tany aty atsimo sekoly feno raha inona zany ao ambony ao to lasa matahotra be koa zany mahita le izy andrekako dia hojereko veza tsy aloha rangajerena dia ho hita eo fa inona marina ny tena zavany sy maîtresse Vero ka io mpianatra efa maty sy miosindra io ny tazako dia so za tonga dia niantso anao io avy hatrany tatany ray zany fa ny tsy azoko ane madame Vero dia nahoany ianao no niandry ny ankizy efa tsy nisy miverina tao an-dakilasy vao nigropaka sady zay indray efa minitra maromaro aty oriana hitanao komisera rezotory tanteraka tao anatin'ny fakana rivotra tena mbola tsy mpanao an'izany mihitsy afa asa mihitsy ny nahazo anata amin'ity an'io ity toy ireny hoe nomena fanafody fampatoriana ireny ny tenako raha tombatombanao koatr'izay ny filazako azy nefa dia tsaroko tsara fa tsy nisy nanindro na hoe nisy namahana fanafody tsy nisy nanao an'izany mihitsy atao am-pianarana sarotra inona le zavatra lasainao so dia mba ninina tory mihitsy kosa ianao dia efa vita fanarana tamin'ireo olon-dratsy fa ao anatin'ny fakandrivotra anao tao mission mba mora miray kosa aloha andre matoko amin'serajana ny zavatra tenenao fa natao hitady marina ianao fa tsy sanatria akory ka hiampangany marina anjary ho mpanao meloka na inona filazanao azy na inona madame Vero dia tsy maintsy ametrahako ny ahako ianao von'olona feno abibiny ity sady ahitana ilay diandrangotra 10 letika manandrifony fony izaroa ianao no ambadika izao mpitandro ny filaminana nareo tompoko ka natao nokatra sy amelatra ny fanadiadiana amiko dia tsy misy azoko ambarafiry fa dia ontsa loatra ny foko mijery ity tovovavy kely ity tsy manatsiny voasopatra tsy iana intsony ankizy isan'ny tena mahay sady mba rereko any ankizy maty io komisere tsy havita inona akory ny ranomasonao madame Vero atsara io aloha iantso ny ekipa sy ny fianakaviana hanangona fanadiadiana sy akany razana fa mandeha fotoana ohatray ary inona koa ary tsy mampitangorona ny olona letsy amin'ny tany malalaka akaiky misy olalandalany letsy andraso hoe somary mody hiakatra eto amin'ity tezatany itsoroko ity Andriamanitro fa tsy le adalalany resaka tamiko ray mandeha ry ve ty menimenina sy mampidanaka ny olona ity tena izy fa tsy mamitaka ny masoka andraso hoe
Ary milanja baiboly indray izy zany dia toy ireny toriteny akalamany zany ireny nefa jery ty fihetsiny. Eny hita taratra foana aloha ilay tsy fahabitsainy dia reto vahoaka koa amin'izany dia tsy miseritreritra fa dia mandany fotoana sy mitanaka io. Kanefa taomina iain'ny toriteny any am-piangonana mahafoso zara raha misy atsasako ireo fotsiny tonga mivavaka. So maintsy andraisana fanapahan-kevitra io tovolahy io fa atao manadala saim-bahoaka nefa tsy vatam-piviana hoe vezana avitaiza araka ny filazan'ny olona. Le olona mihitsy koa moa no mora rebirebeny. Fiara-pitady-bokatra mandalo isan'andro aza moa mbola mampiazakazaka sy mampitangorina ny olona tiako. Mbola tena lavitra ny fandrotrony. Pastera? Ay. Variana be neny zany fa ina zany hoe karanao ambony ao sa tavery koa tena manaitra. Fa avitaiza moa zany ianao ty fa nga tsy mampianatra an'io ka tsy maharaka vaovao mihitsy ane pastera zany tsy maharaka vaovao. Angamo tsy fantatrao fa anio anie alevina le mpianatra nisy namony teny amin'ny faritra ny sekoly afaka maly. Tokoa moa marina zany fa le izy koa ne tsy mba nampilaza koa ireo fianakaviana mba asiana fotoa mavaka maro mihitsy ny olona tiny tsy mba liana amin'izany resaka fivavahana zany efa miresaka n'izany ianao pastera. Onao mpiara-miasa aminao ve zany io tovolakondrakondrana hitangorona ny olona mba sanatria avy kosa madamy very fa iza koa niara-iasa amin'izay adala manano boatra rehetra zao fa tena vainy aty mihitsy araka ny filazan'ny olona tokoa ve aloha izy io za aloha androany mihitsy vao natazana azy io nandalo teo mihitsy manko lalako teo fa kondrakondrana izy fa tena mahagaga mahay mamofo ny teny soratra masina be zany izy io. Tena variana kely teo mihitsy teo fa tena tsy afianako aloha tsy ny adala marina ny adala ozy le fitenenany azafady fa ohatrany mahitsy be madamy very fa gaga aminareo ety mihitsy ny olon-kendro manolo tena hitondra teny soa mafaly tsy rarahina fa ny olona adala mizara zay say-patany fotsiny mahalina anareo tena tsy azoko mihitsy sady iza zao ny mahalala na reny olona vahiny tsy fatam-piviana reny ihany nambadiko zao von'olona matsiravina ety zero zao. Ohatrany misy marina tokoa aloha zany zavatra ambarany pastera zany so dia mba olona mandribiriby sy manao izay izy tonan'olona fotsiny azy io dia avy eo aza hitako. Azafady manelingelanao ato anatin'ny ora fiasanako amin'ny siarasata. Manahoana aloha ianao dia ny fahasoavan'ny tompo aminao Amena. Sy mola izy. Salama aloha pastera. Fa sy antondianao lazaina fa tsy anam-piangonana akory sika izao ka fanonona fahasoavany. Naiza iantsonareo ny anarako ny tompo dia eo no nataonako anareo. Tsy voatery ho any am-piangonana eny komisera le fivavahany. Nga pastera Nathan. Tsy andandrora amin'izany kosa angamba fa inoko no antom-pahatongavanao eto amiko fa resaka hafa sa tsy zany? Tena marina tokoa zany. Ka zao ary efa mba hanaranareo maso akaiky ve momba le tovolahy vahiny manao mody edala sa tsy fantatra tsony iny? Angatsy hoe mijory-teny hono le daly zany zay indrindra. Za aloha mbola tsy nahita fa reko fotsiny hoe tena mahay mandahateny soratra masiny le daly na dia mitapitapy azy. Tsy any amin'ny fahaizany na ny tsy fahaizany komisera ny tiako atongavana fa ny mahakasika an'ity tranga von'olona le tserotia. Mila mailitsika poniny aty fa sao dia anaovany sinema eto fotsiny dia variana. Horipaka mianakavy eto vao hikoropaka. Fa inona ny tena problemanao aminy? Le fidingin'ny rambony indray tsy dia aoko fa le ena laniny mihitsy ho mandreraka ahy. Matahotra ho tapaka sotro finanana angahindre matompitandrina ajaina. Komisera, so adinonao ary fanao ny tilikambo fiangonana etsika zao zany rehetra zany tsy maintsy mila vola. Tsy ho vita mihitsy raha ho variana anaraka ny sarymetsika ataon'ny adala eny ny olona fa tsy vavaka ny am-piangonana sy mba noana ny asa fanamboarana. Nen'le ankizy hoe inona kiny idirako ny tilikambonareo nareo ny manao azy fa tsy isika izany pastera fa aleo azava tsara aloha ny resaka fa ny amin'le ayahinao no afaka hijabahanay. Aleo fa anara-maso akatry ny mahakasika an'izany adala masina zany manomboka eto so tokoa tonga amin'le teninao teo hoe ripaka eto tsika menakavo sanatriana izany. Zay mihitsy. Fa mbola misy resaka fanaovana asa soa zay koa komisera. Asa raha mba mahazotiny anao anahy ianao? Ndasa aloha fa misy miantso. Oui komisera Rasata mandray anao. Ina tsara aiza andray izany? Oy le ty andraso ao avy zao. Fa misy ina komisera? Fatim-behivavy indray hoy ny eny ampahandrango zao sady misy an'le dia andrangotra indray. Aloha eny fa
amanaraka manolo resaka teo pastera tsy alova aloha tsika hivavaka mba tsy andehananao amin'ny herin'ny tenanao so de ferinao fa baolina atao eny ambony kianja zany asanay ka anam-potoana amin'izany komsera io mana malaky io zao de andeha so hoe mandrokanao akory pastera fa ty olona tika tsy azo asiana andrasandraso andao fa ivoaka iaraka aminao koa arina koa ary natapatory asahady sa ve fa maraina sahady ny andro sahady kosa ve amin'ny firy zao andriamanitro vo amin'ny raika ambe folo sasany alina ka izao fa ina koa ary nahazo any efa tsy mpanao an'izao mihitsy arina koa zany zavatra midoboka be any ivelan'izany toy ireny hoe olona na zavatra ny anjera mafy ireny sa ve sanatria dia ho nisy nitsambikina ny tambo mamefy ny tranoko ndraikako to lasa matahotra be koa azany marina arina indray zany zavatra reko izany re to misy mandrangotra mafy zany rindriny izany dia manodidina ny trano fa inona re zany biby sa olona to lasa misy fofona manepotra be koa zany andrikako fa maninona ry dia atory tampoka be teo koa fa maninona ry mavesatra be ny otomasiko maharaina sahady ny andro marina arina koa no ataoko eto amin'ny tany eto tety ve zany any natory fa tsaroko nisy trangan-javatra hafafa ny seho alina fa tsy aro sy veroka mihitsy hoe inona ary aleoaloha hiala eto amin'ny tany eto faingana fa tena teto azy zany nitratra n'ilay fofona fahafiny dia tsy tafakatra teny ambony fandriana ntsony rehefa saika hitsikilo ilay zavatra nandrangotra ny rindrina dia teto azy zany to lasa mampitebiteby koa zany ka aleoaloha miomana malaky dia amonjy ny sekoly fa efa kely sisa dia tonga ny ora fidirana tara marina zay vita ny fiomanako tena tsy misy fotoana isakafoanana tsony marina zara raha afaka ny dio sy ny solakanjo aingana aleo amin'izay mivoaka dia aleo jerena ilay rangotra be tamin'ny rindrina aliny ka madame madama kely ianao nitondra natory teto zany aterako marina ilay adalalahy ty zany nanakorotana ny fiainako alina dia tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ianao madama mody fantatrao anga fa zay ataonao aminay madinika ohatran'izao dia ataonao aminy koa ianao ilay mibata sy nanipy ana sa hovonoanareo ohatran'ireny kokoa ankosy sotsirany tsy misy zavatra haiko zay tenenao fa andany ianao mivoaka any mivavahady any so dia tsoko polisy ao ainganao atsy ady eo valiko ianao e ary ampiseako zavatra mahagaga sary patarina zay mbola tsy fantatrao any ianao tsy aloha amin'ny madama izy no atsona tena mitapytika tamin'ny fomba hoana ary nahaizan'ity tovolahy ty an'izany teny soratra masina rehetra izany dia inona no ataoko izy ty mitongizina be eto jere ty poziny ohatra ny reny hoe matory eo ambony kanape reny ny poziny nefa mitsirala eto amin'ny tokoana mbaravarako eto aleo aranga andeha so tara eto ka dia antso an'ny komisera analanito aleo efa hitsambikinako mafy andikanako an'ity dia lasa ka so dia hivadika eto ty
Azafady indrindra komisera, mba vonjeo afa tena nianjehan'le adalalahy eto tanàna iny. Sevitra marina, tena mino afa iny mihitsy ny olon-dratsy ambadika ty dian-drangotro ty komisera. Izany matamy fery sy rasasy mialy ary zany no inoko teny. Voateo mihitsy matamy fery ny antso afa ao anaty tambony eo le adala zay lasainy fa nanakorotana azy alina sady nametaka dian-drangotro eraky ny rindrina. Eto ndray ty rasasy sevitra sy milaza fa nienjehan'le adala. Fa misy adala firy zany eto no samy ahavitan'ireo tranga roa samy hafa ireo. Fa renao avy e komisera, sa modinao tseno a. Aleo rangamody sokirina aloha. Fa hono rasasy, oviana dia taiza ianao no nienjehany. Voso zany tsoka makaty komisera, za andeha hamonjy asy iny. Dia adala iza le nanenjika anao? Fa le mpamina ny sandoka mirenireny eraky ny tanàna iny fa misy adala koatra niny aiza indray re komisera. Iza no mahita nandray aminareo roa vaviko no adala vaovao manampy azy. Ahoana ozy ianao komisera? Ka izay mihitsy koa le mandreraka amin'le tsy mahampiampy azy. Za aloha komisera dia manahy mafy mihitsy fa olon-dratsy io adala io fa mahay milalao sarymetsika loatra ka saron'izany no masony vahoaka. Mbola anaty fanadihadiana mihitsy tsika zao rasasy. Marina hoe mety ho fanahina ihany ianao fa tsy voatery marina. Tsy hitako hoe ahoana na ahoana kory anie zany ny fanapahan-kevitra raisinao na dia izy manenjika olona amin'ny tsisy antony io azy. Zany izy ary hoe adalako. Tsy hitako anie izy azoko atao amin'izany. Normal izy raha manenjika olona rehefa mihetsika ny adalany. Raha ny momba ny aretin-tsaina koa tsy tokony hoe nareo mpitsabo ary ve no alala izay tokony atao amin'izany. To zavo indray zany tiany tsy ahita rariny aminao etiko. Aleko andeha hamonjy ny asako fa toalany andro fotsiny ana nantona angiampitandro filaminana tsy mivaky loha amin'ny aimbahoaka akory. Ary to tezitra angaza ato izy. Sofa mbola maraina. Dia aza tao tratra masoandro miletika amin'ny fahasosoranao rasazy. Mahatsiravina. Lasa afatsy. Nanahoana ary izay le adala be iny? Efa mba nalandro komisera tao anaty tamboho tao ve izao zany iny? Ariva ny andro dia toa ferinayna izany ana dia oty aza no ny zava-mitranga alina. Amin'izay mbola miampy ny fisiany adala be io. Dia tena tsy izy tokoa ve ary na nisy an'ilay dian-drangotra teo amin'ny rindrina ireny? Sa izy ihany fa tena olon-dratsy fetsy be dia mody mitapy fotsiny iny? Fa tsy rasazy koa ve ry tazako manangasanga niakatra avy tao amin'ny fiakarany ry? Ie, tena rasazy tokoa iny. Satria ary iny ny zavatra nasitriny aingana ny paosiny iny. Vao natazana izy dia nasitriny ilay izy. Sa zavatra saropady na sekre kosa angamba dia tsy tiana ho hitako. Aleo andrasana dia mba misy namana mody ka. Vera, manahoana kia? Mandeha kinareo efa mila tsotratra mihitsy ka? Salama ki mialy a. Efa manangasanga manatonany angamba kile mpamon'olona tsy fatapivininy. Fa enjana ny zavatra nitranga alana e. Fa nisy tranga inona ki? Mampatahotra koa ny filazandry azoko. Nga ozy izy ndry tsy lozy. Fa lozy inona? Tapatory tam'raika amby folo sasany alina teo eo. Tsy haiko aloha hoe tena tapatory voajanahary ve sa nisy ninina napaka mihitsy ny torimasoko fa voataitra ozy indry dia naheno zavatra nidoboka mafy be tao alatrano tao. Afaka 10 minitra tao aorianan'izay dia naheno feo hafahafa sy fofona manepotra be izay dia niala teo am-pandriana. Andrekaka eo. Ie, so dia mba mitantarangano amiko eo koa ary ndry ty dia lolo sa matontolo izy ka. Zavatra efa saika niatra manaina ve ki dia ivazivaziko amindry. Za aloha tsy mino hoe matontolo izy satria ahoana ki? Satria reko fa nisy zavatra mafy nandrangotra tamin'ny rindrina tao aorian'ilay fofona nanepotra be izay. Mino fa olombelona ilay izy. Afaka manamarina ndry fa tena mbola hitako manodidina ny rindrina ilay dian-drangotra. Tamin'ny maraina teo mbola nijery ilay izy. Tena loza kia. Fa tiany tena loza. Fa mbola misy inona koa ki? Zany voaka ny trano andeha hamonjy ny asako iny ozy izy ndry taitra mafy ara namoa varavarana fa io ilay adalala mitorotoro tena eraky ny lalana iny iny mivalapatra eo tokonako. Tena saika nijanona fitepony foko Ka inona indray moa izany fa tsy mazava be hoe izy ilay mampiororo ndry amin'ny alina Ka izy koa ary anie kilazainy fa tsisy fantany akory ny hoe iza no nitondra azy teo dia sady kakabe izy nanontany aho hoe ianao angano ny lanjana aketo. Ka adala ve moa ki alalan'izay ataony Tsy fantatra tsony koa ny na karazana fihetsehana daholo izany na efa paikady fanaony mihitsy Tena tsy haiko kia. Dia ino hoe olon-dratsy io adala io nefa milafiny iray ohatrany hoe olo-marina ihany izy.
ny indri zany be indrindrako dia ahoana no nataondrika ina moa fa dia nasaiko niala teo izy kia fa dia nidongizina be sy niala teo mihitsy farany aho dia nitsambikina dia nidikaiko izy dia lasa niazakazaka mafy so anenjika niandry ihany aka nefa tsy nietsika teo akory izy ny farahiriko dia niantso ny komisera ka aza zay na mbola tratra ny taona tsy oe tena pastera ke ty miantso aty a tsy maintsy makany azy zao fa mety misy asa mpiangonana ilana volandray zany angambako raha koa ny ty birao mpiangonana ty e zay fa lasa aloha fa velomidry eny aza kia misaotra ihany aloha nanala fanginana e raha marina ny anareo rasazy ka andro efa mifiry arivo zao ve dia mbola misy asa mpiangonana atao ihany amin'izay tsy mba matahotahotra mihitsy kala hoe mbola handeha eny amin'ny tripastera amin'izao andro zao sa hoe za mihitsy nefa sary tahotra aloha efa ngianina ny diso tratra maizina ty koa zaka ay fa aiza zany fa iza moa dia ho aiza dre fa manenina koa ary no mifatotra be ato amin'ity efitrano mihitsy sy maizina tsy fakahitany ity tena tsy misy zavatra tsaroko mihitsy nanjoaka andraso hoe mama maty nisy namono zay vao tsaroko fa nisy nandevina dia andrangotra dimy ny fony andehanao tafika masina zay tamin'izay no tangany zavatra hafahafa toa hoe olona telo ny sarotava mainty be misy feo somarina nakoako ny teny hoe vehivavy ihany no ilaitsika dia mama nisy nanoro tamin'ilay karazana tehana misy vakana sy lakroa antsongoloka dia dia nitsondromireo olonireo avy hatrany tamin'ilay zava-maranitra ny fony be izay vatany vaovaotondro izy dia tsy nahiatsika tsonona nandositra daholo ireo ekipa niaraka taminay za kosa nika mafy sady andehana ohatran'ireo olon-dratsy no nisy mively mafy ny atoko dia izay atreo mitsaroko dia ahoana ny toy any avy eo raha iza ary nanenina ny tsy nisy zavatra tsaroko tsony zany taraboka mafy sy mbola nanompo maso kely farany vatany mamanosondrasy isa tepoka farany nametra ny fitaditiako dia zay dia iza ary zany no nitondra ho ato amin'ity efitra tsy misy afa-tsy varavarana ray vibe ity rehefa manenina koa ary any nidiny ato azoko antoko aloha fa olon-dratsy le nitondra fa le antony mihitsy ny tsy mazava amiko fa manenina koa moa zany ny atoko no misy raha efa somary mainy zany nisy ny vely zany ny lohako raha ny fahazoko azy tena mangatsika be koa ato zany sady tsy misy lambarako fa atoko ary moa zara raha misy jirokely mitsolopolopy manazava eoko satry misy rivotra mba mivezivezy mihitsy fa tena mihiboka mila tsy avy miaina mihitsy mahatsiaronao namafy koa zany zao andro zao koa moa tsy misy amantarana azy hoe alina sa maraina sa atoandro efa iza koa moa no antenaina nomesakafo eo mino aho fa olon-dratsy efa vonany amono matoa manisy ato ka tsy tsetra akory Andriamanitro nahoana reny dia mahafoy ahy ianao nanota ve aka tsy nifona sa diso ka tsy nivalo taminao raha mety ianao dia sotony ary avoto falatsaka anaty lavaka mangitsongitsoka amen mandrosoa ro mipetrapetrahanao maîtresse vero misaotra toka ary iny ty mampangofotra be anao ohatran'io e tranga tsy fahita sy mahatsiravina be toy ireny ve komisera dia tokony mbola ampitony ihany tsy fahita tokoa aloha e na zay ara dia gaga hoe ay ve ny olona everinao mpanabe sy le moditsotra sy malefaka mavita zavatra tseritriretina mba hazavao andriama komisera fa maizina amiko ilay hevitry ny teninao fa tsy ny tantara nisy alina ve ny tokony hanazava aminao avy hatrany ny fisotry ny tantara maîtresse vero nahitana fatim-behivavy teo atokotaninao ary nahitana le dia andrangotra dimy indray ny fanitsiny ny fony mbola nisy raha ihany koa
nijinika avy tao an-dala tsara na keo amin'ilay faty. Mazava ho azy zany fa novonoanao ilay olona ka navelanao teo tokonana. Asa hoe mety nisy saika nahatratranao angamba ny antony na tsy haiko a. Hita pirofo mazava zany fa ianao no ambadika izao vonon'olona tsero zao hoe. Mahay ianao ka. Hainao ilay modijoko nefa mijorika. To milaza olomeloka anie ianao zany keo misery e. Tsoroko aminao nefa fa tsy nisy zavatra fantatra kory aza raha nahakasika ny vonana tsiraviny iny. Raha hoe sanatriza tokoa ve no nahavita indreny dia mbola hikoropaka iantso anao vao maraina ihany koa, tsy tony tena ohatran'ny lolo fotsy. Maîtresse Vero a, tsy vo ianao rery akory ny olon-dratsy hitako sy efa nanaovako fanadihadiana. Paikady efa fahitako matetika le mody hoe miantso polisy, amin'izay zay tsy hanana fanahinana dia kely kory aza hoe olon-dratsy le miantso. Tsy mba sahan-datsatra malagasy iray raha amiko zany ako amin'sera. Fa vahiny daholo ireo olona rehetra matinao reo e. Masterasirasasy. Ay tonga nareo. Mbola mahasamy ziriziry sy miozona ndraiky kalaty fa tsy misy fatany akorony reny. Ahoana moa ny notsika an'izany? Tena tsy napoziko mihitsy Kiry Vero hoe indry ilay namako sy nitokisako hatramin'izay kay olon-dratsy. Efa milaza aminareo fa tsy misy fantatro reny tranga misy reny. Ary vahoaka inona koa moa zany tapatapa be ofelana izao. Ny havan'ireo rehetra matinao moa fa mikasana fitsarana-bahoaka ka. Zany indrindra ny anton'izao niazakazarina ka ty izao mba hitady sy hevitra an'izay tokony atao. Soa aloha fa mbola mamiteny amin'ny zareo pastera ary Vero dia mba milamindamina ihany ry zareo ao fa raha ny atezera amin'ny fokon'olona efa lasa laveny ndry ohatran'izay. Ka na inona filazanareo dia tsy olon-dratsy zany aho sady aleo koa hiatrika izany fahatezeram-bahoaka izany. Raha izay ny andrasany ao anefa ilay tompo ambony ao izay avy petraka ka iva fijery malala izay olo marina sy mpanao mera. Ary tsangana andeha ho aiza zato izy sokina anatina afo. Ka moa tsy efa zany ve ny andrandranareo fatratra ny ahitany mpamon'olona sy izay ao ambadika ilay dian-drangotra. Efa mahita olona no endrikendrehanareo zao ka aleo ny vao endrikendrika izaka ny elo ka tsy nataony. Tsy misangy aminao ny mivahoaka ho ivelany ry Maîtresse Vero e. Ary maninona moa mba hisoroana ny loza mety hitranga raha omena ny afatry ny apôstôly sy le hiraza manadinisa koa misera dia avela mba handray fahaizay sy ho afameloka amin'ny fanahany. Ka alay va ry baiboly sy ny firana dia taterao ny adidinao ry ampitandrina. Donga soatandrazana ihany aty marina. Teny efa tsy androko mihitsy izao fotoana fiverenako izao mba hiaonaka am-pifaliana amin'ny vady aman-janako. Faly ery izao ry zareo mahita an'ireto voandalana be dia be nentiko reto. Telo taona mahery kely tokoa moa zany nanatanterahako iraka sy nampandritany tany roan-dako. Ady ary tena ady fa tsy mba sarinady aloha natrehana tany. Tena isaorana ny tompo fanalamina somatsara ihany na dia vitsy aza sisa velona noho ny ady. Isan'ny solotena Madagasikara ary nomena fakasitrahana manokana amin'ny fahendreko teo mpanalaterahana ny asa rehetra nataoko. Tsy adiniko mihitsy ny teny lehibe ny tavika iray izay hoe tena hiendrinareo malagasy sady tia fihavanana fa tsy tonga dia mba mandripaka izay be saina sy tsy manara-dalàna fa mamihitra mpihavanana hatrany sy miezaka mandamina. Efa ny asa koa ve moa nandaozana ny ankonana dia mbola hanaonao ankambo ihany e. Tena avy any amin'ny ministera ty antso ty zany. Hoy Colonel Fiandry, mainao tompoko. Zao ve? Mbola vao ety an-dalana tsy nahita vady aman-janako akory any tompoko. Fa misy inona hoe tsy maintsy e. Eny ary fa dia hanodina fiara zany zao dia ho any amin'ny braonao e. Ok. Misy vaovao maika be tsy maintsy hampahalalaina ao ny alohan'ny fotiko. Vaovao tsara sa vaovao ratsy? Mampitaitana koa zany ka. Leo fangianina ny dia any zany mahita aziko. Tena tsararony kosa zany zavatra vataniko aty zany. Mba efa faly sy mirana ery ny saiko sady manomana voandalana mba eo ka fady aman-janako nefa dia indrisy. Tsy kosa. Tsy anaiko moramora an'izao kosa. Tsy maintsy hitako. Na dia mifaty vady aman-janako ary sisa.
mivadika aloha izany efa mazava fa maty nisy namono fa le zanako aiza ny zanako mbola velona ve sasanatry mananirina hoe fifaliana be ho vatanina tateny fa nohatra amin'izany indray zao ve mivaly ho fanompoko ny tanindrazany tsia nefa atao asa hiadrika ny zava-misy akamila mijoro amin'ny mahampitandro filaminana sady olo ny finoana raha teo ka tsy tokony ilofoka mitranga misy ohatr'izao angataka amin'ny ministera dia anaingy andeho any amin'ny fitoerana voalaza nandehanana ny mpanao tafika masina io tsy maintsy fongotra hatramin'ny farany izay olon-dratsy miseho azy misangolozy izany dia nanao namafy ahy izany sady mahatsiaro hoe reraka mafy izany fantako izany ay za re ty toerana misy aty ohatra tonyrehatra indray le jiro kely nefa efa elaela izay no maty foana io ary misy fikoraron'olona maromaro mamindro izany ndreko mandeha any velany any izany izay fahombaravarana angamba mba toa miatoko izay eny fa misy manokatra le varavarana vibe ohatra ary misy olana tosoko ireo olon-dratsy ireo ny tsirara amin'ny tany io eny fa misy manatona dia iny fa maty indray le jiro matahotra izany ary toa mamano fatorako ane izy izany olona monjy avy sa ahoana ary toa lasa vetrany vaovaovaly fatorako eno hitina vetrany koa le varavarana vibe zany izy raha mba ny teny mihitsy tena mahady lasa marary amafy ny tanako sady no anabe ahy zany kay fa izy ianao tompoka azafaty indrindra mba afaka mamaly avy ka na olona zaikanao hatramin'ny lokona akanjo ko aza moa tompoko inona moa no fantatra ao amin'ity hevitra maizina be tsy fakahitany ity hoe ifandrehitra le jiro ary toa le adalalahy ty sa fa adalalahy ahoana koa tsy azoko adalanao ahoana ny fitady diako ve ny tsy ao tsara sa tena le adala tena tanàna teny ty nefa toa ohatra ny salamasaina tsara indray izy izany raha zany firesana izany sa mbola moto mitapy ihany dia raha mbola adaly ty dia ahoana raha finoany ty ato inona koa no nahatongavany ty ato afaka mba milaza amiko ny anaranao ve ianao dia mba asa vao koa le hoe adala fa tsy azoko maîtresse vero tena tsy nisy tsaronao tokoa ve tena efa salamasaina tsara kosa rangaty so fa misy anao nampafantatra ny zavatra nitranga rehetra fanontaniana mbola tsy voavaloko hatramin'izao izany fa no mahafantatra ny maîtresse vero aloha za kosa hiraka no anarako alohan'ny lazako izay zavatra fantatro aloha dia mahaliana hoe inona ny antony anodinanao atoko raha veriko aminao izany fanontaniana izany satria tsika izao anie no miaraka midy ato marina izany miara-midy ato sika saingy ny ahy kosa mazava ny sangany seho fa ny anao tsy fantatro eny andraso aloha ary lazaiko anao nahitako anao sy ny fiainanao tamin'izany raha tsy tsaronao mazava tsara amiko fa misaotranao zao angamba ny fara fiainantsika riraka tsy hamenatra ireo olon-dratsy ireo mihitsy ny amona antsika aza mbola manary toko be ohatran'io aloha ianao ry vero ianao moa mino an'Andriamanitra tena mino tokoa fa ahoana mino ve fa hainy atao ny zavatra rehetra raha toa mino ianao dia tazony izany fa hainy atao ny manafaka atsika ary toa misy vy misokasoka izany any ry iraka ao amban'ilay varavarana io dia misy vilia anankiroa misy manasosy iny sakafo izany io dia ahoana hohanina ve sa izany efa tena efa naona mafy matahotra ihany ny hinana azy ity ka efa samy ho faty andro se dia aleo maty voky aleo hohanina fa raha misy pozina araka ny fisainanao ty dia minokoa fa tsy hampaninona antsika izany marina be izany andao ary hivavaka aloha dia sakafo hivavaka isika tompo saotranao ny amin'reto sakafo reto dia taio mba ho tonga nofo ho tonga hery tanjaka ho anay amen amen mazotoary ianao za raha sika tsy mifatotra tsony
Mazy tokoa ianao. Sotra. Dia inona izany no atao riraka rehefa avy eo? Iandro vasika sa hitady-hevitra? Hitady hevitra nefa dia hevitra inona? Ao hoe riraka? Ary soratra inona daholo reto amin'ny feanao tarafin'ny jiro reto? Tena azafady aloha fa short ny anaovanao dia sendra tsy palitra ny masoko rehefa nikisaka ianao. Oay tokoa. Angaha tsara kokory ireo e. Tao karazana numéro ana telefona izany dia fenao anarina mitakosokosona. Taminao ilay tsy natsiaro saina izany mety nanoratsoratanao anazy ireo angamba. Mazava koa izany fa tsy hisy ho marina mihitsy ireo na dia iray aza. Ka namarina azy ireo, inona moa no azontsika atao ao? Ka moa misy telefona akory anandramana azy? Misy an'ity montre kely sady telefona ity aty amiko e. Tsy tikaritry ireo olon-dratsy ireo dia afaka nandramana raha azo antoka hoe tena marina ireo. Efa mbivitra koa nefa ny sharge-n'ity ka tsy haharitsela. Tsara koa izany ko. So mba ho marina ihany fa aleo hoe tsapaina. Hoe taty aloha jereko tsara. Dada ve zao izany dia soratra amin'ny takosony ity. Aleo aloha tia no andramana. Zay kosa fa misonona ka. Allo dada. Ry, ary toa tapaka. Hoe, tena lany ity riraka. Nefa viazonao antoka fa dadanareo ilay lamaly teo. Tena feo an dada ary very ilay teo ah. Hay. Enina moa izany fa dia tapaka teo aloha ny amin'iny. Loza koa izany. Ary misy olona manantona izany fa avereny normal malaky aloha ny fihetsika sao dia akody azy ireo hoe mitady hevitra ny ivansika. Marina tokoa izany. Andraso ary aloha iverina kisaka ery ahy. Dia mivavahatra any na dia any am-po azy ary vero ah. Raha araka ny saritany nomena zany a dia eto mijanona ny fiara. Dia mbola misy ditongotra adiny 8 be izao. Izany hoe efa ho tapaka andro zany ndeha tongotra makivaky an'iny amin'ny foana sy lohasaha iny. Amin'ny firy moa izao? Amin'ny 12 rantoandro. Tena maizina izany vao ho tonga any raha izany ko. Eny e, efa nekena safidy moa izy ity dia tsy maintsy tratra ny tanjona. Ary aleo loha apetrako amin'ny garazy akaikitsy ny fiara dia avy eo mandefa mbola lafitezaka ny dia atao izany ko. Zay, so kosa aloha fa mba tsy dia tena saroto ny dralahy sady vao nahita an'ilay akaratro tena naiky nijanona amin'ny fiara sy ambina azy tsarako. Fa tena kôdikôdy be ny olona ty a. Aiky izany fa any akodaoda any. Ary aleo somary hafanganana ny ty fa sady mbola lalana tsy fahita no aleno lavitra. Nisy lalana tonga any akaikikaiky any ozy ry zalahy teo fa vao heritaona tezany tapaka ny tetezanao dia tsy afaka liantsony any. Mba tanàna desaka koa rangaty izany ka. Aiza moa ny tsy antsakan'ny olon-dratsika. Nefa tena ambarany tao amin'ny ministera fa misy polisy vitsivitsy mipetraka hony aty. Tsy dia misy tanàna firy nefa treto ny tazako ka tokony ho voafehan'ireo mpitandro filaminan'ireo na dia vitsy aza ry zalako. Tsy fantatra nefa izay tanàna ny alohany ka. Aza manafa na maty aty azy ianao ry vonivadiko dia tsy maintsy hitako ary faizoko izay nahafaty anao. Ary raha mbola velona ianao soamantsara kosa ery hiraka dia tsy maintsy hitako naizanaiza misy an'se. Mba mandroso tsara iny ve ny fijerinao an'le fikambanantsika mpanao asa soa io komisera? Mandroso tsara aloha e. Ay kosa. Maro ny olona mahita vokany tsara sady mba mahatsiaro maivamaivana miandrika amin'ny fahasahiranany e. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Fa na izany aza tokony hitomby ihany ny ason'ny fikambanana. Tokony hitomby koa ny ekipa miasa aminy. Mila manatrika amin'ny fivoriam-bentsika satria zava-dehibe tokoa no lazainao a. Fa makasika ny valala voatango any manana menaka ve any endasana azy sa tonga dia endasina manta amin'ny rano ihany? Milaza an'izany tokoa ianao fa nisy olon-tenan'ireo olobe teto tanàna iny laza fa ilain'ny fiokon'olona natanterahana ny dinapokon'olona efa nifanekena teo mason'ny mpitandro filaminana ny olon-dratsy namono ny avandry zareo e. Inona izany fa nampakevitra raisina? Izany ve? Le vahoaka koa ngetsy azoko e. Efa azo ny olon-dratsy dia tokony olona fa ilamina amin'izay ny tanàna fa tsy mbola mahana-sarotra ihany. Tsy feranao amin'izay mety ho foto-kevina fokon'olona komisera. Mila mahay manambitamby azy ireo fotsiny mba ilana amin'izany resaka fitsaram-bahoaka izany. Ka toloro bomance biscuit ny ankizy dia le foa ilalao any ivelany komisera. Tady ity fa any aminao any ny vavabasy no mitodika e.
aza manolo-bato mafana fotsiny fa tsy sitrako Jehovah zany. Ekeny zany fa mba halaroinareo lango koa variana azy ireo hoe tandremy fotsiny so mahakofina azy ka hiteraka zavatra fandray. Itombo asina anie asa sofanao tsika. Tena efa ela ihany izay nandehanako izay fa mbola tsy nahita na dia tamingana trano ray aza. Toerana mangadiady sy babangona no hitako. Ary sao dia sanatria diso lalana ary andraso mihitsy aloha nga iankinety amin'itsy vato ito sady makaina no mijery saritanika. Ny andro koa te efa maizina sady sady mba nararoatra isakafo kely aloha fa efa ramaka koa zanika. Zaraza mbola misy aloha no hohanina. Ary andraso hoe mba jerena le olona ny antso teo hoe nanao aloha fotsiny iny dia nitapahany ka tsy azoko nge maninona le olona manany anoatra zany. Ampiretina aloha zany nijery ny telefona nijerena ny sary sao dia ho diso lalana tiako. Ody ary misy soratra ny dia vady zany sena manandaro teo le jiro ny taratasy dia ohatrany tsikarotro lasy hoe inona hony Amboimiampanga. Amboimiampanga hony mazava zany fa efa tafiditra ny toerana fa ny tanàna sisa mila jerenako ka tsy tokony andamy fotoana andalina be ny sarotsony azy zany ko. Aloha tonga dia manaraka nyity lalamasaka ity dia any aloha any teo. Aleo sady mandeha mihinana nyity mofo ity zany ray zany. Raso hoe nahatazana aloka telo aho nanandrify an'ry tsibobe misarimbotrezany elany kininitsy. Andraso lovinao navetrany ty jiro ty zao dia olon-dratsy ray akao tsikarana ny fisiko. Dia ho sanatria hoe dia olon-dratsy tokoa hoe nefa ratsy zany ray dia inona no ataona dia akodakoda ty amin'izao orosao. Sa ve tsy olona zany le hitako teo hoe alikola anankitelo be zao mihitsy le tazako teo fa tsy mandainga amin'ny masoko ka. Aleo mailo tsara ihany fa atao manomboka henoko ny entony tsy filaminana aty ampilamina tsara ny toetra raha dia aleo mena baiko ihany ry miaramilako mba hanaraka aty. Asiako miala ny zoro zalany na rapitsy maraina dia omena azy fotsiny toro lalana. To tsy tazako tsony hoe nihetsika na lasa na ohatran'izany le zavatra teo dia ohatran'ireny tsy nisy ireny sa aleo raha nga ho atom-badika ty vody azy be efa mainy ty aloha dia andramana torana ao anatin'io rehetra io ary aleo alefa amin'izay ty vato ty. Dre tena tsy misy zavatra mihetsika hoe aleo raha nga anatonako eny dia jerena fotony zava-misy tena maharary ahy mihitsy riraka izany lohako izany ka sady nona mafindray ahy zany. Na za koa aza ne mba nona ohatranao hoe saingy mbola eto ampelantanana sika zao dia tsy afaka manoatra vero tao vo mihetsika ny aza dia misaka mitady rotanango retokorotam-bibe eto ambony reto fa ahoana ary zany no lasa nanjary nisy an'ireo teo. Mety sika natory avy nihinana le sakafo iny angamba no nanamboarandry zareo an'ireo. Sika ne tonga dia samy tsy nahatsiaro izay ambonin'ny tany teo e. Zaro to ohatrany hoe nanofo fotsiny dia ny fo teo fa lasaiko fa tsy eto tany tsony ahy. Dia tena tsy afaka mihetsika eto mihitsy zany hainy zany vao moroso a dia mikorina moramora koa le vy be sady maty avy hatrany raha io menjera tokatoka ary misy zavatra kare kely voatsapaka ato ambany ato zany vero zavatra inona raisy hoe dia jereo fa zara aza mbola tsy maty io jiro kely io. Ahoe batery ana telefona le efa tena tranainy be reny ty vero efa tena rafesina be mihitsy izy zany. Atao tsikinina moa zany ngazany azo hohanina sa azo amahana faravarana. Raha afaka mihetsika anao hery dia azo aty le montre kelinao sady misy telefona iny dia ataovy tsara tsy pitsara so tsy ho azoko ka holosa. Ka ataonao inona nefa angamba tery miady amin'izany iny ka andramana rerivero aloha fa atao daholo any izay fomba rehetra vahany olany tsy maintsy terenay sokatra ny sarony iny dia alaina le filina kely mitondra n'le herinaratra ao dia andramana atao amin'ity aloha so mba mahavelona n'le telefona ihany. Enao tokoa angano mahay an'izany ko andraso alaiko ary
dia tatazo tsara fa sao dia latsaka dia izay no vita. Manisa 3 dia alefako. Isa 2 Way, tomaty indray ilay jiro kely. Fa hoana koa azy zany? Sanatria misy kamera avy ato dia mahita ny ataontsika. Atsy-pazo fa hoany fotsiny rangary vero dia kendreo fotsiny mba ho eto amin'izany vavako miteny izany ny voanao. Ao fa somary isioko foana dia repireo tsara fotsiny le feo Ay, ao ary. Alefa ao ary le sikanao e. Iny ary alefako Voray ve? Kay! Nataonao mafy be loatra le izy. Tonga dia vo mafy ny vavako. Voray aloha dia izay ny zava-dehibe. Dia ataonao ahoana izany ny anao an'iny izao? Isan'ny taranja tena nakafisiko fafehako tsara ny resaka fisika tany an-dakilasy. Mandra-pirehetry ny jiro aloha dia izahako vahana forsety. Tandre miandry iraka fa maneno tsy mijanona izany vy eo ambony ao izany. So dia mietsika mahery loatra aloha ka hampianjerana izany eo. Ao fa miezaka ny tsy metsika rea. Izay kosa eny fa miala le sariny keliko. Fa mba aiza ary ny toerana misy atsika ity ry iraka? Fa tianao ary ve araka ny fitantaranao nefa valy fotaka tetiko za indray no anontaniana ho an'izany. Misy olona tamindray izany ry iraka. Izao fenina aloha ilay zavatra teo. So miditra aty izany koholoza. Aza hitako tokoa fa misy kamera ato ka hitan-dry zareo isika manipy sy mitata ilay telefonina kely iny izay vao tena loza. Mangina aloha ianao dia aleo hito izay zavatra amin'izeo. Mody manao reraka be foana dia matory. Dia hito izay ataony rehefa tafiditra ato. Tsisy ninina mihitsy ato Raso amin'izay ary hoe ampiretina ny jiron'ny telefonina. Ohatray marina. Fa raha inona daholo reto? Raha azoko tsara zany dia nisy olona mivonoana teto ary tsy disy fijery fa tena olona le aliko atazako teo. Dia inona no ataoko? Aleo rangalo irosany eloanso dia mbola tratrany ny mpanao ratsy Oka aloha, misy karatra latsaka eto. Karatra inona izany? Karatra mampitsabo misoratra amin'ny anaran'ny voangy Rina Alsoa Mialy. Mazava. Afaka anokafana ny fanadihadiny ty marika iray ity. Tsy maintsy anontany mponina zany satria azoko antoka fa raha tsy an'le olona maty mifinono ty karatra ity dia mazava ho azy fa any ny mpamono. Zany hoe raha mbola velona ny le rasazy dia mitombona avy hatrany ny ray amin'ireo. Sy nazakazaka madinidinika amin'izay fa maika anao ny fanadihadiana. Tonga ihany marina. Araka ny filaza mponina dia ty trano be ty zany hono ny trano rasazy Mialy. Ary mbola velona sy mitsabo tsara ny mponina ety izy. Tena tsotra be ozy ny afo izay rasazy izay. Fa tena gaga fa mba ela ihany ny ainako fa tsy mampino hoe aty amidezaka be aty misy trano tsara tarehy fanamperana ohatran'izao trano izao ka. Marina na le trano natolotry ny fanjakanao maro-pakasitrahana azy ny veriko tena lafatra iny mbola ratsy noho izao. Dia inona ny atao zany? Sy mandeha rangamy fotoana falao tonga dia tsindrina ny bokotra fanairana eto am-bavahady eo am-pandrasana mahita ny atiny. Ary iza koa zany mandefa mesazy amiko zany. Rasy hoe fa tsy ty ve le numéro ny antso iny tena nao aloha fotsiny dia tapaka tena izy ty. Inona hono zany ambarany? SOS Vero sy Iraka. Andriamanitro, tena Iraka zanako ve ty? Fa mbola velona ihany ve zany ny zanako? Aleo aloha mitony dia totosaina ny trangeto aloha sao dia mba mifanandrify ihany zao raharaha zao. Iny eny fa misy olona midina moa vavahady. Fa iza koa ary ty vahiny tonga tampoka ty nefa ny fifiriana taonay fo saika nomboka mihitsy. Komisera Rasata mandrainao ramse, inona ka le antondianao dia zavatra maika be mihitsy angany tsy nahandry any amin'ny brog fa dia nanatonaty mihitsy. Fangaro motsitra n'le rasazy tiako. Nahoana misy olona telo ato nefa lazain'ny olona hoe rasazy rery no ato.
Kolonely Tomboasina Fiantso tompoko, dia miaraba anareo. Tonga dia mifampijery zareo. Afaka telo ilay aloka tazako taria, dia telo n'olona vataniko ato. Mino André Matoajaina fa resaka filaminana ny resaka tianao resana amin'ny komisera. Marina be ny teniny fa tokony any amin'ny Brown nareo no miresaka an'izany. Fa mpitanana aloha ny tenako mitantana ny fiangonana be vao vitangana io. Mino fa hitanao satria moron-dalana. Faly mahafantatra anareo tompoko. Sangy tsy anareo mihitsy ny tiako vatarina fa za tondriam-bavy lanitra zato zovo moa dia iza. Zay renao rasazy kolonely ary vao mahita dia tara avy hatrany. Aza miteniteny foana eo koa re komisera. Tsy azoko tompoko hoe ataonao inona moa zany momba dia inona koa ny mahalinanao amin'izany kanefa dia mpitandro filaminana sady efa ambony tokoa ianao ka tsy tokony izay retady dokanga aminao ve ny resahanao. Tsy sanatria akory ihany na ifandaratra kabary aminareo no nataoko hoe tsy ihany irahanahy fa tena resaka tsy filaminana tokoa araka ny teninareo. Ka hono komisera, menanao efa mba hita sy tsikaritrao ve na dia sombony amin'izay mety ao ambadik'ilay dian-drangotra. Ampolo taona n'izay ny esako teto fa niala maina André Matokolonely Ajaina. Niala maina sa mini miala maina mihitsy? Oraka tia atao vatravatra be ny ianao zany tompoko fa sao dia vavaka re aloha tsika mba ampitony resaka reo eto azafady tompoko, efa voko vavaka tsara zao hitanao zao pastera fa aza manahy foana ianao. Misaotra anao anefa na dia zany azy tony ary tena stable tsara miresaka aminareo. Fa kosa mangetaheta te alala marina ka mikaroka ny rano afahany zany hetahitako zany. Hono arasasy anisy ty karatra ty ohatra marina tena anahy iny losako zany fa taizara ny nahitany azy. Tena tsy misy fahamalinana mihitsy koa anery rasazy zany sarotra be angamy mamaly azy teo nitosataikatra be daholo nareo. Fa taiza tompoko ary ahoana ny nahitanao iny karatra mahampitsabo ahiny. Ay mahalinanao teo amin'ny toerana izay namononareo olona alina tia nitazako. Olona ratsy efa zadra raha ihany nareo sangy tsy mba mailo mihitsy amin'ny fihetsika sao amingana. Ai tena tratrany nafinina marina mafy. Enina koa ary ty zava amin'izao androany ty afa ahoana iny rasazy mpamon'olona hoana koa ianao kanefa dia olona mahery fo amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra io. Azo saronana amin'izany mihitsy le ratsy atao ka. Arono eny tompoko, inona koa raha tsy mahadiso le fivoriana saika ataonareo ato anaty efitrano feno lakroa mainty mivadika sariny dia volo reto. Ary mitetika ny hetsika mahery ho azy ny komisera. Adinonao anka fa kolonelina ny eto anoloanao. Tsy misy raraina ihany izay maha-kolonelina na tsy kolonelina nylazany koa lesy. Paster, ay dragona masika be le saika hivavaka teo mba hampitony tsy rarako le ty zany ary aza miseho be fa efa neto imasona eto fa efa nomen'ny satany asa ho anay ny fanalahity ka tsy misy tokony hanavongana anay zany zay marina vetivety tena nahavoaka basy ray avy reto ary inona daholo ary ny zavatra mipotra eraky ny rindriny indray to karazana vango be dibe losy ty marina fa mbola tsy nahita ohatrany tya basy ray va mio ho aiza amin'ny basy telo ny fahaiza mandamina no entina miady ny baiboly. Aleo aloha mody milefitra dia oloha indray mitady hevitra. André Matokolonely Ajaina manajanao zay ka hoana mbola ho be saina sa tsy vanonareo sady fanetry be ny firenena. Anio aloha no azonareo fa tsaro fanao fatonareo aza zao dia tsy anaiko moramora foana n'izany miaramila ekipako. Olo le fa izotra ho any amin'ny sapana ny dian-drangotra moa ko mbola be vava ihany ko fita hoa. Adinonao anga fa efa firifiry re ny ala nenina nandrava ny tambazotranay fa ny ala maina daholo. Tsy fantatra tokoa ngamba ny herin'izany satany asa zany Tena te volo velona reto marina. Minao tompo fa fitazanao ra miaramila ny Eziptianina miaika ny miaramilanao reto. Tsy ho fahafatesana ny no antony zao fa fanehoana ny voninahitra. Amen.
Ary tsy ndromy an'le ody vavony amin'izay raha sazy dia entina ho an'ny amin'ny boatin-drakitrytsika. Telo zany sisa tadiavina dia fenisa farany. Isa farany ahoana? Kay! Ary iny zany atsindronareo zany. Kay! Fana zany. Ay olona malefaka kely anitra. Ary andao aterina amin'izay fa maika hitady ny olona telo farantsika menona ny isa enina dia tratra'ilay isa enina miveriny ny telo 666. Mampalay loha zany tantaranao zany. Dia mba ahoana ny fihetseham-ponao na rehefa maty ilay fofombadinao nefa herinandro tsy ahatonga avy amin'ny mariazy? Azafady aloha fa lasa ohatra no hoe mamofotamandry zany aho. Ka raha sitraka ao dia valio. Raha tsy moa dia tsy maninona. Tsy maninona re zany Ianao koa mafy aloha tamin'izany saingy araka ilay nolazaiko anao teo dia tsy fitiavana tena vokatry ny fonay roa nisy fa resaka ny samy lehibe tany. Na zany aza aloha efa somary zatra azy ihany ahy na dia tsy tia azy ary aho. Izay no nahalelovako azy raha nahary aho fa maty accidenté ilay fofombadiko. Izay no mahatonga ny maro miantso aho hoe madame Vero satria efa maro ny nalala fa hivady izay dia tsy afaka tsony ilay anarana mahamadamana dia tsy tanteraka aza ny anay. Tena mampalahelo ahy ilay tantaranao. Ny andray dia tena zaho mihitsy ny tsy rototra amin'izany resam-pitiavana izany na dia nandrisika hatrany ary dada sy mama fony fahavelony. Lasa zareo tamin'izany hoe tokony hanambady hoy ny afa efa tara loatra. Ny any efa dia ny fandalinana baiboly hatrany no masaka tato an-tsaiko ka tsy namelako raha tsy vitako hatramin'ny farany. Ohatray masona tena resitory angamba Vero izany fa tao nanakipany masony tena natory mihitsy. Vero to lasa zatranao zany so dia zany ary le oety ny fahafantarako fa tsy mbola nahanambady zany izy dia to nanjary nampitsimoka ny fitiavana tato anatiko. Fitiavana ahoana nefa? Nahoana ny dia tsy efa karambady sy mamaky ny ariko ny fahafatesana vao mitsimoka sa fitiavana manao tsipaka ny miala ina ara-baky tiny? Eny ny fahalalako ny fitiavana aloha dia tahaka ny nanehoan'i Jesosy Kristy ny fitiavany zanak'olombelona. Eny fa na dia efa teo ambony hazo fijaliana azy izy dia mbola naneho an'izany ho an'ilay tsy olona niaraka taminy teo ihany. Zany no midika fa mahiry fitiavana eo. Masika tsy hetohaina ary tsy tafaritana sy rarana fa maniry amin'izay tiany andrina, mamaka amin'izay tiany androm-ponana. Engany ka izany fitiavako azy zany no anampy andresy ny ono maro anoloanay satria na dia ny ono maro aza tsy mahavony ny afo ny fitiavana. Nefa izy ve motia za zany efa mandrehatra fa asa zao sy any am-pony any raha mba hitondra ny fanilo ampireetaretan'ilay fitiavana. Ary misy feokiraron'olona maromaro tamin'indray zany tsy mihery mihitsy fa tonga dia ry avy hatrany ato. Mety hoe lozom-bato angamba ty toerany ity dia manako be izay zavatra mikodina any. Ny aza hitako ka izao ny fotoana farany havelomana izy Vero. Engany ka mba ho diso ny eritreritra. Iraka fa misy na ry Vero? Ataoko fa mbola tsy mahatsiaro foana ianao. Jereo no ato sy olona aveo manaloka amin'ny mainty be etsy anjoro-trano itsindray. Aizany Vero le jiro koa ane maty indray dia maizina be tsy fakahitana mihitsy ato. Aiza ozy ianao? Jereo maharitry ny rindrina manaraka ny varavarana iny dia io misy mitsalany be. Io tokoa fa tsikarotro ary tsy mahatsiaro tena angamba matoa tsy mihetsika mihitsy sa maninona ry Iraka? Sa sanatrika efa maty? Dia ho sanatria tokoa ve ry Iraka? Ohatrany hoe mikofoka azy izy ane zany sa voalavo indray zany? Za koa ary maheno an'izany fa tsy haiko na izy zany na voalavo araka ny lazainao. Io fa ndrehetra indray ilay jiro tena rangaha mihaja be ty ry Iraka fa nanina ireny tsy valahary indray ary ty teny hodiny miaraka amintsika ty. Tena olona tsy vaovao amiko ane izy zany Vero e. Dada tena i dada ve io?
aza miteny mavelozy riraka faly fahitako ny zanako. Dada aza mihetsika mahery loze efa mimikoriza mitady anjera am'izay ane le vibe ambonin'izay io i tandremy tokoa riraka ka dia miana mafy be anao any ry dady dia hiaraka ho faty aminay koa ve ianao ry dada fa nisy inona ny tonga tiako ianao lalan'Andriamanitra nataony hifankahitatsika izao anaka manana heritsaina fa mazava ny adedeantsika manomboka eto ary aza manana reo fa hampiasa izay farafahaizako hanafotana ny antsika eny na ny ainareo fotsiny aza dia zava-dehibe amiko rehefa avotro. Tsy ry dada na isika miara-maty na miara-velona aza miteny tsony ary sefa efa manomboka amin'rehetra mbokotra akanjoko hoe efa misy mahita zany le zavatra. Fa zavatra iny zany tompoko? Sht, aza miteny tsony ho anareo aleo andray ny ady manomboka eto. Iloko fa mahenao tsara nareo le jokotsoriko reto misy fiovokany amin'le jiro maintsy kely mipiketsy amin'ny rindrinitsy ry zalahy. Io tokoa fa ahoana ary ny dikan'io dia iza ny nametaka azy ireo e? Efa misy ho efatra no mipetraka amin'ity efitrano fivoriana ity. Angavalalany ny zatra izy bomy efa avolety reo raha tsy fantatrareo ary tandremo mikitika na manala azy ireo fa voatanan'olo kafakotrany ihany mikitika andreo dia mipoaka avy hatrany mazava mbola tsotra aminareo miteny izany fa tsy tiako lasa lavelona miaraka amin'ity tranoity nareo fa tsy feoan'le kolonelin-dozy iny ve zany ary ahoana moa tsy nahitatsika n'izany fitaovana izany teny aminy nefa ny akanjony rery sisa navelantsika teny aminy na ny basiny aza nge mbola ret daholo averiko aminareo sao dia tsy fantatrareo fa anisan'ireo tapika anazy fankasitrana tany ivelany karaha izay tambazotra kelinareo io tsy ampafirin' izay ady efa nataoko tamin'ny Rwanda azonareo zany mahatsotra mitoedraraha dia vahao sy avelao izay telo mianaka hiala tany dia milamintsika raha tsy moa dia bokotra ray fotsiny kotsiako dia velo maritany fa ety ianareo no misantatra ny avobe fazava dia ahoana zany zareo aza be efa tanan'ireo ve dia votsitra indray dia ahoana kosa izy ny lehibentsika raha tsy tratrara-potoana le olona enina farany sisa tsy vitantsika ka afinjenareo eto amiko ety tsy misy manaiky ho lasa laveniny izany eto fa manisa telo dia miaraka amin'ny desambikiny eto amin'ity varavarambe ety itsika ay mino afahatonina atsika eto dia ahoana zany zay sa maty anno fony lampamena raha sazy ay kosa mbola misevesaina raso any raha sazy aza mierika tsony ao isa roa telo ndao tsy nisy naninona vero nareo somary atsangano kely aloha fa seviako zany ohatra ny fika kely eo ary dia mitsangany enjana aloha iny ko eny amin'ny riana faharoa ve no menjera makaty soa raha fa mbola tsy navelany satany azo fa tsika fa nasiny karazana tadio mahery zany ny tsenatsika dia nanamora ny fianjerana taty ambany taty tena tsy mampino dia ahoana zao ty trano maikila firehatra ity maro ny fanafody tavela ao indrindra ireo fitaovana fanomezakasina ny lehibe atsika mino aho fa hitany any amin'ny tontolo amin'ny fanahany reny zava-niseho reny mino koa fa fatany tsara le kolonelin-dozy iny fatany hoe inona vanina sy naravany trano fireketany any aminy aloha ianjera ny adezeran'ny satany asy aleo atsoka avetrany ary reo polisy roa mpanampy dia amonjany fivoriantsika mba halalana ny hevitry ny lehibe atsika mety mihitsy zany allo mila makety ambody sana reo rolahy zao fa misy asa maika be tapitra ka andao ary aka ny fanamiana mainty any amina tany dia roso di mandanonareo dia eto ny hafa za tsy maintsy miandry azy rolahy eto so ifandisy hoe tonga dia any miona tena mba mahavalalana indray ilay akanjo misy fitaovana elektronika be anaovanao kolonely tsy mampina mahavita zavatra maro nefa dia toy ny akanjo rehetra ihany izy tazanina ivelany eno na za koa aza eto tena vaka dia vaka isan'ny fitaovana vita amerikana izy tony namako akaiky izay nanome anasy nampianatra ny fomba fampiasana azy fon'izay tany amin'ny ady tany velany tany tsisy mahatsikaritra zany io indrindra fa mbola ty amin'ny tany andalam-pandrosonotra antsika dia hono nanahoana zay le tsy mataotody reny
matsahony efa hainao koa azy aloha dia nisy ny saotiny ala ry zareo e zany saingy mazava raha zany fa raha tsy azony avy tamin'ny fipoahany reny dia tsy maintsy ho tapaka satria avy dia avy ny efitra nametrahako an'le bomby iny enganeka mba ho fongana any fa fanitry be ny firenena miandry alohantsika dia ho hita eo e zany hoe mila mitady ny fomba ivoana ato amin'ity losoka be ty alohantsika amin'izao dia ahoana sika samy tsy afaka mihetsika firy ty fa tataovan'ny reto vibe eto ambony reto ange mangina aloha fa raso aloha ohatra misy feokirarin'olona maromaro reko indray nge zany dia sanatria indray ve izy indrindra le tsy vany ty tena ny vo azo toy ireny any amin'ny tranombarotra lehibe ireny marina ilay varavarana fa tsy voina toy ny isan'andro tsony nareo ny tena tsy vaniny indrindra fa ianao ry lay mpitandrina manao saka manafika io ty moramora kely ty vava ary le atalasitra an'ity ely zany fa araka ny fanapaha-kevitra lehibe anay dia tsy maintsy entina ary atao sorona sy dorana atao fanatitra ho azy eo amin'ny tempolo maiziny nareo kaka nareo sy anatanteraka zany no atokavanay maninona tsara hoe komisera tena biby fa tsy olona tsony reto marina noho ny zavatra ratsy nataony io namanareo miseho azy ho dadany io ihany ry mety resy sakaizany nahatezitra ny satany asy mazava be zany fa tena mpanompony satany reto ary le tena re mpanao paky taminy mihitsy jereo moa reto fitafinika mainty rano ray dia feno lakroa mainty mivadika eny ambozonany tena dia volovelona reto tsara aloha hoe avokato zay tsy maintsy mitady vahaolana rehefa any ivelany any tompo tahaka n'ilay zanak'ondro kely didininy ambody izay zao ka mila nerinao asy hoy tompo fa ianao ny lehibe mihoatra noho ireo heveriny hafa fa Andriamanitra mahavonjy azy mino fa tsy mila nay vira varainy santany zany ianao amen ndry ary to samy lasamboriny zato izy ohatra ny eniketo sady zany fofona manitra ny entoeto ka afaka ny fatezeran'ny satany asy tsy ndrome am'izay raha sazy tsy atsary tena dia andao fa efa isasaka ny alina natanterahana ny sorona dia mieritreritra zany zao le tsy vanonreto fa mbola tsy mahatsiary tena io lanjalanjainy io aleo meko nitoromarika amin'ny alalan'ny tsindrom-bokotra amin'ity akanjo ty ihany aloha reo miaramilako fa efa tonga hony zalahy ty fiangonana be mbola tsy mitafy ty zany le tepolo mainty voalazan'reto olo tsy vanonre entomiditra zay akamboary amin'izay ny alitara fa efa ho amin'ny fololo alina ny zao zalahy zay mahatsiary tena melo amin'izy telo ny alefa melo satria fanatitra velona ny ilainy lehibe fa tsy maty ko tsy aleo ve zany ro afatotry ny ekipe dia andao anatanteraka amin'ny fombafomba tsy anefitra fisoronany marina tokoa zany dia avy eo mandrehatra ny avy fotsiny dia vita mamety zany fa tandremo ry zalahy tsy hanao akambo eo no mamatitra an'ireo fa tsy misangany lehibe tsika raha sanatria votsitra eo efa fantao anaty fivoriana zany fa ivadika amintsika tanteraka izy raha tsy vita ny tokony ilana azy nireo fanatitra omena azy ireo ao viro andray tianao fatotra ohatra nyrenkita ireny tsotsoromamba isarana angapizao riraka samy mifavaka mafy mba ho voavonjy sy adana eo anilan'ny tompony fa nahatsika tsy ry vero tsy ho faty zany sika eny na ho faty aza dia manan-javatra tiako lazaina aminao ary vero mbola fotoana mety zao riraka lasa ho aingana sao ho tara loatra ka ho tonga eo ireny vero na dia efa hito-apototry ny fahafatesana ary sika dia tianao tena tianao ny foko manontolo iraka tena vokatry ny fonao ve zany iraka raha sitrako dia mba omeo akoho izay tena any amponao ao ry vero iraka dia tianao koa sambatra loatra hiaraka maty aminao raha afako fa loatra ihany koa fa loatra ry haiko fa lay sambatra ny fifankatiavantsika ao anatin'ny ora farany
Vero a mpanjino any any masoko tianao a za koa tianao ndry mahontsara eto zanako mifampitory fitiavana efa atao anatin'ny sekonda farany fampijery zareo dia raraka mora manaraka ny tavin'ny ranomasony tena mila tsy ho zakako ka nefa sao animba zavatra ny tsy fitoniana dia aleo aloha manomody tsy mahatsiary tena foana dia tsy ataon'ireo voalohany a sitrany ahemba misy azoko amintsena ny sanako diandrangotra nosoratandrakotoary malala tokony amin'ny aina na anatsiorako FT ary mampionona larakotoary soa ilaina zoto naomy rahalala ary liva no nanome aina ny tantara nandray feo sy nanatotosa miaro fi